Mbola misaotra an'Andriamanitra indray isika tratran'izao fotoana izao izay iarahantsika eto mandinika ny soratra masina ary manasa anao hatrany mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny hanombohantsika hanohizantsika ny fandarana dia andeha isika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay masina ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny tombontsoa rehetra izay nomenao anay. Mankasitraka izay ny amin'ny izany fitahiana izany, indrindra ny ahafahanay mianatra ny teninao eto indray amin'izao fotoana izao, koa mangataka ny fitarihan'ny fanahy izay mba hampianatra anay ny sitrakao. Meteza hiaraka aminay eto mandritra ity fandaharana ity, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay mivavaka. Amen. Ny mpianatra, ny tena kristianina, tofiany ireo efa nijerentsika nandritra ny herinandro, dia nomen'i Jesosy Kristy ohatra nampianariny hanana fanetretena. Ary anisan'ny zava-dehibe amin'ny maha mpianatra, amin'ny maha kristianina ny fanetretena. Ny mpianatra dia saika nanaraka ny Kristy tamin'izay rehetra nalehany, nataiza, ary tamin'izany no nandraisan'izy ireo ny lesona avy amin'ny mpampianatra dia tsy izay izany fa Kristy. Ao Matitoko 9 ny andininy 7-20. Matitoko 9 ny andininy 7-20 dia mivaky toy izao. Ary no niondrana tsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary no niondrana tsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ny mpianatra Kristy zany dia nanaraka azy tany amin'izay rehetra nalehany, nataiza. Ny tiana ambara zany eto dia ny tena mpianatra, ny tena kristianina dia manara-dia an' Jesosy Kristy. Nandritra ny ireny fotoana ireny izay niarahany tamin'ny mpianany no nanomezany ny ohatra halaitahaka, nanomezany ny ohatra lehibe ny fanetretena. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 18. Jaona 10 ny andininy 17 ka hatramin'ny 18. Niondriko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Anisan'ny toko sy andininy mba tiako indrindra ao amin'ny soratra masina izany toko sy andininy izany dia milaza fa niondrin'ny Kristy dia manaraka azy. Niondrin'ny Kristy dia mihaino ny feony. Mihaino ny feony dia manaraka azy. Ary rehefa manaraka azy, rehefa mihaino ny feony ka manaraka azy, dia omeny ny fiainana mandrakizay ary tsisy haharombaka azy amin'ny tanany. Ny manaraka ny Kristy zany, manaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia ananantsika fiainana mandrakizay. Rehefa mihaino ny feontsika ka manaraka azy dia omeny ny fiainana mandrakizay ary tsisy haharombaka atsika eo an-tanany. Mila mihaino ny feony isika ary mila manaraka ny dian'i Kristy. Izany no ohatra tsy maintsy arahintsika dia ny manaraka an' Jesosy Kristy, na fanetretena, na fandavan-teny, na fomba fitandremana ny didy, na fomba fanehoam-pitiavana izay tsy maintsy mifankatia isika. Izany rehetrarehetra izany dia ohatra nomen'i Jesosy Kristy ary izay le mahampampianatra azy ka noraisin'ireo mpianatra. Ao amin'ny Petera 1 toko 2 ny andininy 1-20. Epistily ho an'ny Petera 1 toko 2 ka ny andininy 1-20 dia mivaky toy izao.
fa ho am'izany ny antsona anareo fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba handehananareo mba hanarahanareo ny diny mba hanarahanareo ny diny. Jesosy Kristy namela fianarana niaritra nijaly nanolotra ny ainy hamonjena antsika dia namela fianarana ao antsika mba hanarahantsika ny diny. Mila miafy zany, mila miaritra zany tsika amin'ny fanarahana, zany ny fianarana nomeny Jesosy Kristy. Miaritra izy ary tsy maintsy miaritra tahaka azy koa isika, izay no manaraka azy amin'ny zavatra rehetra. Ny mpianatra dia nanaraka ny Kristy. Mahatsiaro ny tantaran'i Petera rehefa nohomboina tamin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy ary rehefa noelohina ho faty kosa i Petera dia nanana fandavan-tena. Izao no navalin'i Petera tamin'izay fotoana izay: rehefa homboinareo ihany aho ka homboina mihazo fijaliana dia izao tsy mendrika ahy izany, fa manjary mitovy amin'ny tompoko aho, fa za dia tsy hitovy amin'ny Kristy naoviana. Noho izany raha hanombo ahy amin'ny hazo fijaliana nareo dia izao ny lohako kosa nataovy ambany. Dia nataon'ireo izay namono azy tahaka izany namonoana ny Petera. Nanana ny fanoloran-tena, nanana ny fandavan-tena ary niaritra ny fijaliana, niaritra nijaly mba hanarahana ny dian'i Kristy. Ny tena kristianina, ny tena mpivavaka, ny tena mpianatra dia vonona hiafy, vonona hiaritra tahaka ny heritan'i Kristy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:1-4. Jaona voalohany toko 2:1-4 izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Raha misy olona zany milaza fa mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanan'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy mandeha toy izay nandehanan'i Jesosy Kristy. Na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainana, na manahoana ajaly izay atrehantsika dia tokony ary tsy maintsy mandeha tahaka ny nandehanan'i Kristy isika. Raha tiantsika ny ho mpianatra Jesosy Kristy, raha tiantsika ny ho tena kristianina, tena izy fa tsy anarana fotsiny ihany. Ry havana malala, maneho ny toetra tokony handehanana Jesosy Kristy hoe ahoana moa zany ny toetra handehanan'ireo izay manaraka azy, dia ilaina ny mianatra izany. Aoka ho aminareo izao saina izao ao amin'ny Filipianina toko 2:1-5. Filipianina toko 2:1-5 dia misy ny toe-tsaina izay tokony hananantsika. Zao no toe-tsaina tokony hananantsika rehefa manara-dia an'i Jesosy Kristy. Aoka ho aminareo izao saina izao izay eo amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy mba nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra, fa nifoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nifoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Nanana fanetretena Kristy ary ny mpanara-dia azy dia tsy maintsy manana izany fanetretena izany. Anisan'ny toetra lehibe izay takiana ary toetra lehibe mampiavaka ny kristianina, ny mpianatra dia ny fanetretena. Hoy Petera ao amin'ny epistiliny voalohany toko 5:1-5. Petera ao amin'ny epistily voalohany toko 5:1-5. Koa amin'izany manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Manetretena. Ilay sika ny manana fanetretena. Zava-dehibe. Ny kristianina tsy manetretena izany
dia mahamenatra an' Jesosy Kristy ary mahamenatra ny kristianina rehetra, mahamenatra an'Andriamanitra satria tsy mendrika izany kristianina miavonavina izany na hoe mpianatra miavonavina ka ilayntsika ny manana ny toetra feno fanetretena. Ary Jesosy Kristy moa dia nilaza hoe izay manetry tena anie no asandratra ary izay manandra tena no etry. Koa raha te ho asandratra hiala amin'ny tany tsika rehefa ho avy Jesosy Kristy dia tsy maintsy manana izany fanetretena izany. Indraindray rehefa misy olona ahitsy na mba sendra mba hatoroana hevitra, izay angamba ny marimarina kokoa, rehefa sendra misy olona mba hatoroana hevitra eo amin'ny fiainana hoe mba tsy mety izao ataonao izao fa tsaratsara kokoa ianao rahalahy na ranabavy mba miova amin'ity toetranao ity fa tsy mety amintsika izany, dia izao ny valiteny mino hoe ka za zany mihitsy. Ny tena tiana zany a, tena tian'i Kristy dia niovany izay toetra izaho izay mba hanana fanetretena. Raha vao tsy manana fanetretena isika dia toy ny fahavalon'Andriamanitra. Raha vao tsy manana fanetretena isika dia tahaka ny tsy mpianatry Kristy, tahaka ny tsy kristianina. Ao amin'ny Jakoba 4:5, nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Tsy tian'Andriamanitra ny fiavonavonana. Tsy tian'Andriamanitra ny fiavonavonana. Andriamanitra dia manohitra ny fiavonavonana ary manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Aoka isika hanana fanetretena. Aoka isika tsy avonavina. Nasehon'i Jesosy Kristy ny ohatra izay arahintsika, ny nandehanany ny tokony andehanantsika, ny nataony ny tokony ataontsika dia tsy inona izany fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, na dia Andriamanitra aza, dia nandray ny endriky ny mpanompo ho tonga olombelona ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy aina. Izay no ohatra lehibe ny fanetretena. Andriamanitra nanaiky ho tonga olombelona nanana fanetretena. Mety misy angamba kristianina tsy manana an'izany fanetretena izany, mila miova. Mety misy angamba mpitondra fivavahana tsy manana izany fanetretena izany, mila miova. Fa Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa kosa manome fahasoavana amin'ny manetry tena. Tianao ny hahazo fahasoavana? Manetretena eo ambany tanana herin'Andriamanitra. Mila manana fanetretena ny mpanaraka an'i Kristy na isika kristianina. Izao no voasoratra ao amin'ny Lioka 4:20. Lioka 4:20 fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Kristy mihitsy no miteny eo. Ilayntsika zany manana fanetretena. Lesona lehibe nomeny antsika dia ny anarahantsika. Voalohany, miaino ny feony, manaraka azy dia omeny antsika ny fiainana mandrakizay. Inona ny teniny? Inona ny feony? Ny feony dia ny hoe izay manetry tena no asandratra ary izay manandra tena no ahetry. Inona ny nataony? Nanana fanetretena izy. Raha manaraka azy ianao ka manana izany fanetretena izany ary mihaino ny feony dia omeny ny fiainana mandrakizay. Ary ambarany fa tsisy haharombaka eo ampelantanany. Tsisy haharombaka izay eo ampelantanany. Rehefa ianao ny nanara-dian'i Kristy, rehefa ianao ny mihaino ny feony, na iza mitady handrombaka anao, na fahavalo, na izao tontolo izao, na inona, tsy haharombaka izay eo ampelantanan'i Jesosy Kristy. Irenao ny hanana izany toetra izany, mety ary tsara ny manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny mpiarabelona, eo anatrehan'ny mpiara-manompo. Petera rehefa ho faty
araka nefa voalazako teo dia saika nombona tamin'ny hazo fivelena tahaka ny nanombonan' Jesosy Kristy fa hozy izy hoe tsy mendrika ahy izany satria tsy mendrika ahy ny hitovy amin'ny mpamonjy nanana ny fanetretena betery satria mpianatra Kristy izy ny angatahina amiko sy angatahina aminao ry havana dia ny hanana izany fiainana fanetretena izany fiainana manompo maromaro ny zavatra ny rahantsika nandinika teto izay takian' Jesosy Kristy fa tokony ho toetra ny mpianatra tokony ho toetra ny tsirairay tena kristianina tahaka izany ny fitiavana tsy maintsy mifankatia tahaka izany ny tsy maintsy afoizantsika an'izao rehetra izao tahaka izany tsy maintsy hanaovantsika vavaka ka tsy reraka tahaka ny fananana fanetretena ary tahaka ny hoe tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany dia takian'Andriamanitra amintsika nasehon'i Jesosy Kristy tamin'ny asa izay nataony ary raha miaino azy ianao ka manaraka azy dia homeny ianao ny fiainana mandrakizay satria izany no efa teny nampanantenainy koa eto am-pamaranana isika dia manasanao aho mba tsy hiaino afa-tsy ny feon'i Jesosy Kristy ary tsy hanaraka afa-tsy ny fampianaran'i Jesosy Kristy satria izany ihany no azo antoka araka ny nambarany fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona afaka makany aminy raha tsy amin'ny alalany makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalany ry havana malala ny faniriako ny fotoanany rahantsika teto dia ny mba hahatonga anao ho mpanara-dian'i Kristy mahatonga anao ho tena mpianatra ny hahatonga anao ho tena kristianina ka raha ho avy Jesosy Kristy dia tsy ho menatra anao izy satria ianao tsy menatra ny anara-ty azy ombanao anie ny tompo ho aminao anie ny fahasoavany amen Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao zahay notahianao afaka niaraka teto nandinika ny teninao maro ny zavatra nodinianay amin'ny maha olombelona anay dia tsy ho vitanay ny hahatanteraka izany amin'ny hery sy ny tanjaka fa manantena kosa nefa izay fa rehefa omenao anay ny fanahinao masina dia afaka niova ary afaka nianahaka ny Kristy izahay koa izany no angatahanay aminao dia ny hanomezanao izany fanahy izany mba hanova ny fonay hanova ny sainay hanova ny toetranay mba hahatonga anay ho tena mpianatra Kristy hahatonga anay ho tena kristianina ary raha ho avy Jesosy Kristy amin'ny fiaviany fanondrony eny amin'ny raholanitra dia mba ho isan'ny ho raisina hitsena azy ka handova ny fiainana mandrakizay izahay mety eza hitahy mety eza hiaro sy hombanay ianao ary ho anao rery ihany no voninahitra mandrakizay ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen